Azonoa fa mba hainao moa le vaovao. Vaovao ina kely? Anambady alino monsieur kely. Monsieur Anay? Tsara kosa zany a. Zany madama be fa za very madama be fa mba hikandrakandrana an'le desera namboarin'ny madama Also dia na zera mademoiselle kely indray le izy dia diso fanantenana amin'ny vavoniko. Tena izany desera zany riretsy. Fotra malasa fisena na ihany na penjera amin'ny andro dia. Ela ny eritreretako amin'izao plasy ny lahy zao. Zao no tena tokony plasy ny lahy tadidio zany manompo zao aloha fa tena mety hoe iala amin'izay nipetrako amin'ny pro io. Dia ny zavatra mba nyteneniko lesy dia tsotra mandahy rasa makoto anay président directeur général société PDG amin'ny société rasa makoto iala. Hitan'lahy tena tsy manaiky mihitsy ny ray aman-dreny surtout Karina amin'ny fiarahanay sy lohanina zany. Azoko ihany koa nefa nitoerana ige mamany zany tsy maintsy miteny anazy hoe zao mbandidiarana mety aminao dia tsy bolitana izy tsy zaly izy zany fa Anay ihany. Laga efa kaiky. Efa mikarakara amin'izay fa ketriketrika kely. Tsara kosa zany. Zaho tsy maintsy hanambady anazy. Bokosa tsy miazo manambady an'izany nzio a raha mbola mipetraka atao amin'ity tafitrano tendry a tena tsy maraiky mihitsy atsekeko na fomba inona na fomba inona ny anambady an'iny olona iny tena marina nefa zany mazava ve zay Bokosa? Ka zay range vivady dia tsy hipetraka ato mihitsy koa fa hiala ato e. Bokosa tsy vitan'izany fotsiny ane fa tena zanako ianao ary zany dadanao zanaka apetraziko ianao Bokosa. Ka hoe moro mihitsy le hitany taty tena marina ve zany? Eny retsy a. Dia maninona ny tsy natsony taty e? Sa hoe rehefa tsy miaraka zany lohany Anay dia tsy fianakaviana tsony tsika? Ka tsy te halalan'izany fa mila mahita azy aiza ny toerana misy anazy? Afaka miaraka ve tsika sa tsy tokony hafantatra an'izany koa sa tsy tokony hanao an'izany tsony koa e? From Madagascar. Anaraka na wazamisha no Sexy mazara tewe no Fikiri kuma visola se no La sata le tua wangambe Kauta bata bike fati quize Te ulalala like fate lanti quize Ti amo te quiero Anoro te acuerza Ti amo te quiero Anoro te acuerza A mí no ya no zanu love baby I'm falling in love Anusafaza timba MJ, baby, I'm in love. Make it juicy, ladies. My fat girl, tick Kelly. Oh, my fat girl, tick Kelly. Please, baby, follow me. My fat girl, tick Kelly. Fat girl, tick Kelly. Fat girl, tick Benji. Please, baby, follow me. My fat girl, tick Kelly. Oh, my fat girl, tick Kelly. Please, baby, follow me. My fat girl, tick Kelly. Fat girl, tick Kelly. Fat girl, tick Benji. Please, baby, follow me.
Mianto. Nahoana Ahoana ty? Bonjour. Misy olana nga ihany so? Ka tsy resaka momba maman mihitsy ny atondiako e. Fa resaka iny? Fa resaka momba an'le dadako. Miando tsy afaka miresaka an'izany amindrio za. Fa maninona koa e? Amiteny amindrio fa tsy azo resahana mihitsy izany. Ay, tsara izany ka tsy hoe ka tsy resaka amiko koa aniny tanjoko e. Fa inona fotsiny? Hoeto any aminy aho. Tsy azoko izany. Mitovy ihany ange izany e. Tsy mitovy izany zavatra roa samihafa mihitsy izany. Ny anankiray miresaka dia iray mijery. Hijery anazy fotsiny aniny tanjoko e. Ny anankiray maso miasa rehefa mijery dia ny anankiray vava miasa rehefa miresaka. Mianto tsy mety ho aho. Fa tsy mety ahoana koa? Bedy ny alsoa amin'izany raha fatan'izany. Fa ahoana moa nefa tahamamoa an'izany raha tsy miteny tsika sy vahatra. Raha tsy miteny vahatra dia tsy fatan'izany dia raha tsy miteny koa dia tsy fatany. Fa nga moa maman mpaminany koa izany ahafantarany an'izany raha samy tsisy miteny tsika. Sady nisy fotoana raha efa niresaresaka tamin'ny dadandria efa nataony alsoa maivoka mihitsy tamin'izay. Ka za tsy aleto raha tsy hito izay dadako izay ko za dia hijery anazy. Dia hipetraka izany tsika findriko inona moa? Ie tsy maninona mipetraka aty aho izany. Dia rehefa tonga aty papa maka anao hoe fa maninona tsy mody any an-trano intsony aho. Dia teneniko hoe tsy mety mitondra ana any amin'ilay tena dadako aho hitady vahatra. Dia izay tsy hodiko any an-trano intsony. Miando dia tena sahandry ve? Sahandry hoe tena izany amin'ny James? Izany ka hoeto any fotsiny ary za e. Dia amin'izay tsy teneniko amin'ny ao an-trano hoe tsy fianakavian'ny zareo za. Tsy nakozokoza amin'ny menasindry izany. Ka vahatra ihany oko. Za ange ty ahita an'izany dadako izany fotsiny aho e. Dia rehefa hitandry izy dia inona no toyany? Tsy haiko aloha izay toyany e. Fa mba te ahita anazy fotsiny aho hoe ohatrany ahoana izany dadako izany. Raha vahatra ve izany izao teo amin'ny toerako dia tsy mba tia vahatra ho hita ohatrany ahoana izany dadany vahatra izany. Ka indringa efa manana papa e. Manana ny James ndry. Sady alsoa efa nisedra ny mafy mihitsy vao tonga amin'izao toerana izao ndry. Efa fitaka sinina ny lainga sy fitaka rehetrarehetra ty efa niforonina daholo. Dia indry hoe dia hiverina amin'ny dadandry izay mbola tsy fantatry ndry akory. Ka zange hoa tsy ary hipetraka aminy akory e. Fa mba hijery anazy fotsiny aho dia hiresaka aminy. Fa ina moa izany ilay resaka ho ataondry aminy? Mbola tsy haiko fa rehefa hitako izy dia hitako ihany hoe inona ilay resaka ataoko aminiko. Fa tena tsy anaiky mihitsy izany raha tsy mahita anazy. Ie, hoeto any hoany za dia mijery anazy fotsiny aho dia mody avy eo. Ka tsy afaka atao an'izany angely izy e. Sady tsy moramora koa manao an'izany. Izy nge tsy eto Antananarivo e. Fa aiza izy izany? Any Andafy? Ka. Ay, dia raha mbola eto Madagasikara izany izy dia tsy olana mihitsy izaniko. Atsoy fotsiny izy dia teneno izy hoe mila miresaka aminao hoe miandro zanakao. Fa mba fantany marina ve aloha fisiko e. Hainy ka, fantany. Nisy izay no nahatonga ny alsoa tezitra tamiko e. Miresaka momba fiainandry taminy ahako. Ay, hita mivahatra izany fa mivahatra ihany ka izany dikan'ilay hoe tena dada. Matoa vahatra miteny an'izany. Fa tsy mitenitenan'izany izany ndry a. Iza tsony koa moa vahatra mitenenako an'izany a. Raha izany angamba ny ao an-trano a. Angamba dia izao ihany dia efa voaroaka fa hoe tsy fianakavian'ny zareo intsony izay tsy mamoa. Na izao angamba dia efa voaroaka ako tsisy afaka hitantarako an'izany intsony. Raha izany izy a. Tokony efa tamin'ny voalohany mihitsy izany dia efa niteneniko tamindry. Indry mba tonga saina ihany hoe misy zavatra tsy azo tenenina ohatr'izany. Ie, ka izany ange ny hitako hoe manova olona hono ny AVC. Manova olona hono?
Ie, namaky boky dia hoe manova olona hono ny AVC. Hoe rehefa voan'ny AVC dia miova daholo ny zavatra rehetra. Manova olona ny AVC fa ilay olona voana no miova fa tsy olona salama be ohatrandry. Tokony alsoa zany miova fa tsy ndry tsisy idiran'izany mihitsy zany. Tsy haiko ndray zany ka. Fa izay vatra mila mahita anazy faran'izay aingana mba ahitako izay zavatra tokony atao manaraka. Fa iny moa zany ny idiran'ny zavatra ataondry manaraka amin'ny fahitandrian-dadanareo? Tsy haiko fa izany fotsiny hitako tany anaty filmako. Ohatr'izany foana ny tenenin'ny olona rehefa handray fepetra. Aza miova kely miandra zany hoe? Fa maninona ary any tsy nresany taty an'izany. Raha zavatra nisy zany tokony efa ela be ny tenenina izany tamiko fa tsy zavatra tsy misy dikany amin'izao sitrapony anay izao natao izay hampatezitra anao. Allô? Allô? Zay ihany ity Karena. Oui, ahoana izay taty? Nandeha ihany ve ndry? Ie, efa tia mihitsy aho. Dia hitandry ve? Tsy very ndry? Hatreto aloha tsy very fa efa tia ahy. Sao dia mba tokony hiaraka ihany ary tsika rapitso. Efa tonga aty re za taty fa raha ohatra hoe tsy hitako le tranony dia miaraka miverina aty tsika. Rapitso, zay e? Eny araka. Mazotoka indry tsy azoko koa taty. Raha iantsoantso anahy ihany ko nanina tsy niaraka nandeha taty. Araleo andeha amin'izay fa ry ohatra misy olona tazako re. Andeha ho any amin'ny asiny tsika mandeha ho aiza indray? Iza koa zany? Tatandry. Haika izany ny anarany? Eko tsarany. Da ahoana e? Andao. Fa maninona izany anarana izany? Iasina ve ny anaran'ilay hoe tata? Tsy mba hoe Philippe na hoe Rika na Arthur na koa hoe Alex ohatra. Miando anarana prince amin'ny dessin animé daholo nge izany tenenindry izany. Tsy hitako hoe inona problème amin'izany anarana izany sady anarana fotsiny izany. Eko. Dia maninona koa nefa ny aty amin'ny akodahoda be aty ny fotoana miaraka aminazy fa tsy mba hoe any amin'ny resto e. Ary aloha ary fa tsy eto ka. Dia maninona any amin'ny resto tsy azoko. Any amin'ny resto nge be olona be. Possible be olona mpafantatra ndry any. Sady ataon'olona resaka any tsika fa aloha aty amin'ny takotakona aty any. Ishi, maninona koa zao izany. Tokony mba hoe any amin'ny resto zao. Fina mampiasisy tandria amin'ilay resto e. Ngandry noana. Za tsy noana ka. Fa ny atao tsy haiko zao
hoe fanena aminahy izy dia efa miady anao amin'ny resto izy manao costard dia avy eo izy vao mahita anahy dia tonga dia fantany hoe izaho miando dia izy koa tonga dia fantako hoe dadako dia miazakazaka be izy mamonjy anahy dia izaho koa mamonjy anazy dia famihana be izay. Miando any amin'ny film sy dessin animé misy an'izany fa tsy amin'ny fiainana tena izy. Tsy hitako mihitsy hoe natao izany resto izany ao anatin'ny ofririnina ndry. Marina ka amin'izay rehefa mba hoe mahita anahy izy dia faly be izy dia commandiny daholo izay sakafo rehetrarehetra tiako. Tsy possible izany. Eny mety possible ihany izany raha ndry daholo mandony commande ndry. Fa ahoana mety hoe tsy nitondra vola ve izy? Tsy hoe mety fa tsy manana izy. Tsy azoko. Andao fotsiny aloha dia hita eo e. Mpangalatra, mpanendaka, mpangalatra. Miando amin'ny ramora. Salut là. Kaiza. Sanga fantatro va io mpanendaka io? Fizany mpanendaka izany? Ilahy hoy izany e. Ay ve za e. Ary amin'ilay kosa. Tsy mpanendaka izany eky izy a. Izy ny asiny dadandry. Indri le miando zanako. Afiby izy eo amin'ny dada aloha. Ataovy sérieux kosa e. Ay ve indri le miando zanako. Ao faly mahafantatra ndriky izy ako. Faly mahafantatra. Fa sérieux amin'izay zany. Izany tia nitenena tamin'ilay sérieux teo fa tsy hainao e. Ay ve. Le faharoa teo zany tsy mikompte a. Fa le voalohany teo tena milay be, reveko be. Fa tena hainao izany marina ve ny dadako? Fa tsy mino ngandry. Normal be aloha e. Za lehilahy dia ndry vehivavy dia tsy dia hita loatra ilay fitovizana. Fa raha lehilahy ve za dia mety nitovitsika? Possible mihitsy. Botsobotsona ngendry ohatra le lehilahy reny e? Ohatran'izao. Nakory tataony reto e. Tanareo izany ity tena mbola tsy mino mihitsy mpianaka. Nareo ary voajerena fotsiny tonga dia efa maharesy lahatra be. Tsy mila test intsony. Kozy a? Izany ko inona indray. Kapoakaray mihitsy nareo. Ary avy tamin'lahy mihitsy izany le inona? Le amanjana? Ie, aleo atao hoe izay. Samy manja izany tsika e? Fihinana an'izay. Izay amin'izay andao amin'izay tsika andeha. Fangany dia sahady. Fa tsy te hijery azy ve ny tanjondry e? Efa hitandry izao andao amin'izay ody. Ka efa nahita anazy aho izao dia efa te hiresaka indraiko. Miando mila mody indringe. Tsy olana izany e. Andaontsika ody dia any an-trano izany toizana resakako. Miando any an-trano toizana ny resaka hoany e. Tsy possible mihitsy izany. Sa ao amin'ny salon. Nefa ohatrany tsy mety eo ka. Tsy mety izany. Ndriany ara dia efa malala hoe tsy mety eo amin'ny salon. Salon amin'ny chambreko e. Alao dia amin'izay tsy misy manakotabo. Miando tsy mety izany. Dia tsy te mihitsy koa izany aloha. Ilay izany ka. Raha sendra tsy mbola vita ny resaka mianaka dia mba matory any ahy zany. Nareo ty lozy ty. Tsy mety izany. Tena tsy mety izany. Raha hitan'ny papa na bebe anareo fotsiny indray dia ahoana. Raha hitan'ny olona rehetra ohatranareo izy izany miresaka amindreo amin'ny chambre izany dia ahoana. Marina moa izany tsy afaka miteny za hoe dadako izy e. Dia tsy afaka makany aminay indray izany ianao. Fa maninona nefa raha any aminareo indray izany e. Tsy koa izany ka. Rehefa hoe afaka miresaka fotsiny tsika mianaka dia efa points. Lao ary any e. Tsy mety ho azy izany. Tsy mety izany. Raha vao tsy mody indry dia tsy maintsy hitady ny olona ao aminareo hoe lasa aiza indray indry. Dia hiteny indry izany hoe zako mbola tsy tafody fa mbola aty amin'ny dadako mbola miresaka izay. Izao aloha e.
za zany tsy afaka miteny mihitsy hoe zany dadany efa mipilary zany niteneniko anao tsy possible mihitsy hoa zany mianto koa rehefa niteneniko an'izany hoe tsy azo ampahafantarina nizaniza mihitsy ny fisianao fa ahoanany tsy haiko etaetan'ny fonareo koa ngambinareo dia adiononareo daholo zany efa niteny anareo an'izany dia ahoana zany ny atao loha ngaiketrehana loha hoe titenana Anay. Manindro. Manino anao e? Lainga atao fiainako abine. Fa lainga ahoana e? Lainga ahoana teny tantara mipetrano ndraiky hoe tantara ho analo. Alesaka tamin'izay fa dia hoe hivaditsika se raha dia tsy mety hono tsy mahazo. Fa ahoana? Za nefa resaka tamin'izay fa nge tsy hitako inona tsy nametraka olona tamin'izany mihitsy izy e. Ka tsy mety moa niova hevitra izy tsy mety izy. Fa tsy azoko. Inona moa no ratsika amin'izany? Izay tiatsika ihany ange hoe izay tiandre ihany. Ka tsy mety ho satria zanany a. Eny efa antotro ange zany boky se efa niteny nitoky anazy zany hoe nampiasa dy tao raisin'ny zareo ohatran'ny zanaka. Zany le izy zanany a tena zanany. Zay mahatonga nanasaina miasa tao satria za zanany tany ivelany tany. Boky sa. Azon'ala izy. Dia raha zanany ve ndry dia navelana tao madamo ohatr'ireny? Ka zay fifanarahana zareo hoe atao miasa ao dia tsy atao fantatro le izy. Mba fianakaviana ohatrany ahoana loatra ary zany e. Ha? Ka zay nge mahatonga namiteny anao lainga fiainako e. Dia tena zanaky sefy zany ndre? Ino a za mahatonga namiteny azany rehetrarehetra zany an'lahy. Zao tsika tsy avela nivady akory. Boky sa. Zao noteneniko ndre a. Rehefa ndre fotsiny mivony nivady amiko dia tsy ampiko olana zany tsy ataoko misy masakana an'izany tso tanteraka. Azo ndre zany na zanakizy ndre na zanakizy a dia zay efa tapaka ny hevitrako ianao no tiako. Azonao zany? Dia tsy manina be zany. Boky sa. Zao a zao notadidio fotsiny hoe tia anao a dia anao koa tia anahy ekeko zany a fankatia tsika dia zay ny zava-dehibe ary tena teneniko anao fa za tena tia anao a. Zao tia an'lahy. Dia aoka izay. Bonjour. Iza moa? Mbola tiana? Mbola tiana ny anahy. Ay, boky sa, ndry le boky sa. Za le boky sa. Andry moa iza? Za kimy miando anabaviny anay a. Eny e, tsy anabaviny izany fa anabaviny any. Eny e, faly mahafantatra kia. Faly mahafantatra kia. Ahoana kimiambo? Avy tao amin'ny anay zany zy? Ie, avy tao amin'ny anay kia za dia andeha mody aloha. Andeha hody sahady ve ndry? Aza mbola mandeha aloha kia. Zany tena efa ela be mihitsy teresaka ndry e. Fa ndry mbola tsy hitako mihitsy. Zany ve? Za koa teresaka ndry fa tsy mbola manaoty ako dia aza mbola maika zany hoe za kia tena faly be mihitsy mahita ndry a. Sady faly be mihitsy hoe ndry miaraka amin'ny anay. Zany ve? Soja betsaka kia. Ie, sady le teo aloha mantsy a. Dia teo aloha? Engany ny mazana ohatran'ilay teo aloha teo. Fa manino aty?
voalasaki Anay dia efa nisolomy vaovao a. Zaki tsy manao an'izany a. Zaki tena tsy any ara-tandria. Ianao efa nitatahany ana mihitsy ny Anay. Sady hitako hoe tena tia mihitsy izy. Fa tandremby manao ohatran'izany a. Tandremby sao dia hoe vao mahita amin'ny bolita dia solondry amin'ny bolita eo Anay. Bolita? Bolita ilay namany Anay iny. Ve namany Anay zany. Zay zany mahatonga anazy niova anarany iny hoe bolita. Bolita izy zany. Zany no ataony anarana tany aminay hoe bolita. Fa Zaki tsy manao an'izany a. Ianao dia aza manao an'izany dia sady mera vao mampijalyjaly an'iny a. Dia za mihitsy ny tonga dia ataoko izay tsy ivelana andray atao amin'ity trano ity tsony raha mbola andrimo mampijalyjaly anazy. Zaki tsy ampijaly an'ilay izany a. Zay ary vato. Zany dia rovinaki efa afaka manomana akanjo zany. Dia inona ny thème? Mbola tsy mbola eo karakarana mihitsy zay vao mbola mieritreritra mbola tsy resaka thème akory zay. Tena faly be izy amin'izany a. Tena faly be mihitsy hoe ndry tena belle-sœur-ako zany. Belle-sœur-ako zany ndry izany. Hoe belle-sœur-ako ndry izany. Ziki mampioe anao. Dia nanahoana aloha ny fiainanareo tany izany aky mbola tsy manana fiainanareo tany mihitsy. Ndry zany avy any ambanivohitra. Avy any ambanivohitra. Fiainana tsotsotra kely aty a. Dia ohatrany ahoana aky izany? Nareo zany mitaingina sarety. Sarety? Tsy sarety tsy mitaingina zay. Ka ilay any ambanivohitra ireny ohatra mbola tsy dia be tomobile dia ohatran'ny sarety ny andehanana. Eny misy sarety fa zay aky en chantier foana. Dia ohatrany ahoana aky ny trano mipetrahany tany. Ohatrany hoe kely dia kely sa ohatrany ahoana? Tsotsotra kely. Fiainana tsotsotra kely leo Dia ohatrany ahoana ny fandriana ny tany dia sakafony. Ny fandriana aloha dia ohatra fandriana azon'olona rehetra tirina amin'ny mafitritsandro eo aloha ambony. Za aloha izao efa mikarakara anazy mihitsy vao tonga tato an-trano izy satria ohatrany hoe kely dia kely no fandriana ny tany sady ohatrany kely dia kely no sakafon'ny zareo tany dia efa mikarakara anazy foana zao rehefa tonga ato fa ndry koa karakara anazy tsara foana any a. Za mikarakara anazy tsara foana fa tsy kelikely izany sakafo izany ekipa andro sakafo tany ny anazy rehefa ningarako atao betsabetsaka mihitsy. Ohatrany hoe kely raha hono sakafon'ny tany. Manany any indray zay ny anazy koa hoe moa tsy titarainana daholo tsy zavatra rehetrarehetra. Dia izao aty rehefa manao mariage nareo dia rehefa miaraka dia izao aza adiny mihitsy no mitondra anahy fa za mantsy tsy maintsy hoentina rehefa miaraka nareo. Zany foana ny Anay. Zany efa fomba fataony ato an-trano zany. Rehefa mandeha nareo dia tsy maintsy mitondra anahy. Eny aky ny andro tsy adiniko izany aky indria. Zay tandremo sao tsy hoety indria. Fa leroko za andeha. Zany andeha ve ndry? Dia sady manahirana feky dia aleo za andeha. Veloma ty faly be mihitsy ny anahita ndry. Faly Azafady, nahoana? Aisakay azafady. Nahoana ianao? Salama tsara ve madama? Fa ahoana? Tady olona angaha ianao? Fa ahoana? Sao dia miakatra ny tosi-drà? Moro. Tena moro. Tena ndrety. Tena tsy maty ndry. Azafady. Manitra be ianao. Dia tena tsy tadidy indray mihitsy ve za? Iza moa? Ilay varotra ary fiakarana ireny. Azafady fa manino? Sao dia tsy miforme ianao? Moro.
Aok'izay. Ay, fantatro ianao tonga dia fantatro za. Ie, fianakaviana Madame Catherine sady isa. Tena tsy tadidiny mihitsy ve zany za? Ahoana moa natadiavako an'ity olona rehetrarehetra ty ry madama? Sa ve ianao le ratsy le mpivarotra taria ianao a? Sao dia diso fahina loatra re nazo andriny dia tsy matadidy toy izao dry. Tsy maninona zany re za fa magagana fotsiny hoe tena tianareo menakavy mihitsy ny menoro hoe kandriana le izy azafady Marie anarako tompoko Marie azafady ary ianao karena tsara narana be dia ahoana fa dia ahoana loatra reny mahaposible azy. Ay, marary nge zany sady zavona nalany fiapitanga mantra zafady fa tsy zany fa enti-po be ala hitanao fa loatra zany. Miala tsiny moro fa zafady tsy zany fa zay manko ny afatarako anao afaka mba miresaka kely aminao ve za fa tena te resaka aminao mafy. Ndray tsisy tsiny mihitsy zany madama, tsisy tsiny mihitsy zany fa Marie anarako dia afaka antsoina hoe Marie fa raha ohatra hoe izay koa no azahoanao aina dia tsy manino fa ohatran'ny hoe olona sao dia tokony hipetrapetraka any an-trano aloha aleo eto ihany fa tsy maninona ka eto ihany dia fa maninona tsy maninona fa aleo mitsangana eto ihany dia meno anao ary fa olona nanamarika ny fiainanareo menakavy mihitsy no zany ora zany satria dia Madame Catherine le zanalahy iny dia io koa ianao zao mbola fianakaviana koa no tena nanamarika tena olona akaiky foko mihitsy no ianao zany dry Maria anarako fa tsy manena fa vonona heno anao foana fa ianao rehefa mba sahirana somokotra kely nakaty lavitra be aty ndry zany atsoraponao dia tena toetra minoro mihitsy noro sahirana foana maheno an'le hoe noro eny ohatrany efa zatra fanerasera aminareo rehetra menakavy dia ohatrany tsy maninona intsony taminay fa izy avy moa zany raha tsy mahadiso nefa niona taminao. Fianakaviana Madame Catherine ve fianakavianao ihany ane zany tsy manina fa meno anao satria le resaka resahana ohatrany hoe efa mitovy foana le resaka fa raha le resaka nora aloha any no resahanao dia ohatrany sao dia diso fanantenana ianao fa tsy za zay fa tsy manina fa resao ihany inona tianao resahana zany matsotro mahatsara ery ihany le tsika sindry tena mba naniry taloha hoe rehefa nanjanaka dia miteraka landry dia miteraka vava dia mivady zareo dia mba ho fianakaviana iray foana tsika mandrakizay zany tsara erika izany nofonareo zany dia indry nahazo any Anay dia za nahazo any Loanina dia miaraka zareo izao dia nefa
mbola mikorotana be koa aloha zareo amin'izao fa endry ihany mbola tanora kosa zareo Zany mahafinaritra ery ianao zany. Anay. Ie, efa hitako Anay. efa hitanao fantatrao zany izy hitanao taiza Eny e, nisy fotoana ane za tany ndry madamo Catherine dia tao daholo le rangahy le hoe zanany lazainy hoe vadiko James ay dia Anay lazainy hoe zanako izy izy. ay ve efa fantatro hoe tany ianao ka ay fa dia zavatra mitovy be daholo ny zavatra resahanareo aty aminahy aty nareo menakavo mihitsy io fa efa teneniko anao ihany aloha mba tsy haindiso fanantenana anao fa mariny ianarako fa tsy izany mora izany fa hono mba fantatrao ve fa ianao ane na misaviny pozinin'iny vehivavy tsy mataotody iny na tonga anao lasa dala tsy very tadidy ohatr'izao Iza zavatra tenenao izany? Ie, vitan'iny vehivavy iny mihitsy nanapozina anao na lasa dala anao. Vehivavy pozina. Aoka aloha. Vehivavy izy. Dia aiza? Raha sa tantaraiko andray tsara. Ouais, d'accord. Fa maman'ny izany téléphone-nako izany. Maro izany resaka. Pozina. Ialsoa. Vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy fanao ianao. Na vitananao an'izany indray. Ialsoa. Ialsoa. Tena tsy tadidy indray mihitsy fa. Sakapozina. Zany taloha efa nanafatrafatra indray foana tamin'iny vehivavy iny. Fa niteny foana hoe mitandremindre amin'iny vehivavy iny fa ndre moa noho ny fahatsorandry sy ny fahatsaram-panandry dia mino olona rehetra hoe ohatrindre daholo ny olona. Dia nino an'iny devoly vehivavy devoly iny indry dia izao tonga amin'izao nefa indray raha mihaino ny teniko tsy tonga amin'izao situation izao tsika fa tena raha nino ny teniko indry raha ny hainao anahy indry tsy ohatr'izao mihitsy tsika tsy ho tody amin'izao mihitsy tsika Ialsoa. Dia aiza izao izany olona izany? Aiza ilay Ialsoa? Iza? Aiza ilay Ialsoa? Any izy ihany ka mbola nanome faisana ny James sy Anay ihany izy ihany fa izao moa izy ao tapaka lalan-drao noro tsy mendrika indry izao fiainana izao tsy mendrika ny Anay ireny nahazo azy rehetra ireny tsy mendrika ny James ireny miaraka mpamosavy velona ohatra n'iny vehivavy iny noro mba miverena moa noro miverena moa noro noro miverena motia noro Esse Didi? Esse Didi? Esse Didi?
Manino ndre? Ty sakafo ndre? Monsieur mafana be. Ça va mihitsy ah. Manino ianao? Ohatrany be voka. Tsy azoko. Manino? Za be voka ho aza. Be voka hoana? Be voka? Be voka hoana koa. Dia ahoana manino ana tsy miteny mihitsy? Tsy azoko zany. Tsy azonao ahoana? Tsika andeha olona miaraka e, zavatra normal be za. Tsy azoko ahoana koa. Eny e, tsy kasianao le miaraka e. Fa fotoana inona nampisy an'izany? Zay ny tsy azoko hoe ahoana? Fotoana inona ahoana fa tamin'ilay indray iaho liniko. Mbola tiana. Ataoko na mbola tsy mbola nisy fotoana nandray mandeha aloha tsy niary teny tsy kasianao. Sady dia hatramin'izay mihitsy hoe mitazona be fona amin'izany a. Dia tsy azoko hoe fotoana inona zany nampisy an'ilay izy. Le tamin'ilay indray iaho liniko eo koa dia mety tsy mahatsiky ela. Dia tamin'iny sika ilay tsy niary teny. Tadidy amin'izay. Indray alina teza zany no mbola tiana. Ianao koa mamo dia tsisy tadidinao daholo. Tsy azoko, tsika roa ve? Tsy azonao ahoana? Tsika roa miaraka. Mbola tiana. Tena natao amin'ny lohanina re a. Tena ataoko ngamba fa tena tsy mbola nanao fona zany a. Tsy mbola tratra zavatra ohatr' izao tena mitandrina. Fa tsy azoko hoe ahoana moa mampossible an'izany. Ka zany ahako. Ianao a tsy mampadidy mihitsy e. Mamy. Hitanao natory teo fandriana ny tompoko ianao. Tadidy. Tena tsy tadidiko zany. Dia iza zany iny? Tsy natory tao mbola tiana tamin'izany andro zany. Dia iza zany natory teo amin'ny fandrianana? Dia sanatria ve zany? Toky ve? Anay, vonatsiaro saina dia efa nilozandriny. Ka mboty voakily tsy afaka ny antso mama akoriny, tsy afaka ny antanta tamin'ny reniny. Anay, voaozina ve ny fiainana lahy e? Nateraka mba hijaly ve lahy tsy manatsafidy ny anana fiainana lafatra? Anay, toa vitana zanabaratra nefa nanaray aman-dreny ihany. Toa lafo matetika na dia ny nanary teny any ary. Hotsiniko ve mitsoka raha tsy zakako intsony ny fingana sy ny ara-tsim-panay ny alisoa? Hotsiniko ve ny ditra rehetra izay vitako? Dia tena ditra ve izy ireny sa fitakiana soa mba ho tiavana? Toa misy fitiavana tsy ampy foana teo amin'ny fiainako e. Na dia teo ary maminentina anao izay vitany rehetra. Tonga tsy ary misy banga ny fiainako ary sy mba nondramaneny foana. Toa tsy ary rery sy tokana nefa manana ny ampy rehetra. Ny namana akaiky aza moa toa tsy azo enterana akory. Mpamadika sy mpamitaka daholo. Tsy nahazoako tolo-tanana akory raha tojo ny akaso aho. Omeko tsiny ve? Dia tena omeko tsiny ve ilay fitiavako hatramin'ny mbola kely any lohaniny? Tsy ny andro taona ny vadika akory dia any an-tsampony tany an'olon-kafa ny fitiavany. Dia omeko tsiny ve? Izaho ary tsy mba niantso sy nametraka fitokisana taminy akoriny raha nitsoaka. Tsy nanome vaovao akoriny. Rehefa nosedrainy ny fiainana dia nahitany atao hoe tena fitiavana marina. Fitiavana madio, tsy misy fitaka, tsy misy takalo, tsy misy noterena, fa nitsiry tonga dia namoa. Izay ilay fitiavako amin'ny bokosa. Mbola tiana keliko. Mafy koa raha mafy ny tantarany a. Nataon'ny fiainana niona satria tovy tanjona izahay. Fitiavana ny fanojoka lalipaka tokoa saingy.
no sopara mivintana ny ratsindray. Anay verivela mbola misy fanantenana ve no avy ny lahy, mbola hita fitiavana ohatra ny tamin'ny boky sa ve lahy, mbola hetsikiny ny vintana ve lahy. Anay, iza no afaka manaova izany rehetra izany nefa iza? Madagascar anarakana waza misana tek sema zara tena fikiriko mavisola sena la sadale tua wangambe kauta batabai fatikuize te ulala like fatena tikuize ti amo te quiero anoro te acuerda ti amo te quiero anoro te acuerda Amino ya no zanu love, baby, I'm falling in love. I'm just a fast timba MJ, baby, I'm in love. Make it juicy, ladies, my fat girl, Kelly, oh my fat girl, Kelly. Please, baby, follow me, my fat girl, Kelly, fat girl, Kelly. Fat girl, big baby. Please baby follow me. Fainan matunga de tikeli. Mifatra mfamindra kusnifteni. Teko Zanangamba lewekia Zad sa rupiaru ami now. Tavela kumisi mikiti kaya now. Za now and now. You are my only love. Za tiano te quiero. Anaro te acuerdo. Ti amo te quiero.